Fahameraba-tsika tsy ariavindray tonga eto amin'ny fandraisana mofonaintsika ity alahady maraina ity, misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola afaka mifandray aminy miantso ianarana indray amin'izao maraina izao, ary ihany koa indrindrandrindra mandray fahasoavany nanderantsika ara ny amin'ny mofonainan'io dia vavakisika. Ry Tompo Andriamanitra eo tolotra ianao ny dera, laza, ny haja sy ny voninahitra. Misaotra anao izay Tompo satria avy aminao na ny aina izay azonay anio aza, ka tianay hatrany miankasitraka izany amin'ny fomba manokana, ary ihany koa indrindra ny irianay dia ny asanao eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Anaran'i Jesosy, amen. Ny mofonainantsika androany dia manao hoe fanorenana ho an'ny mandrakizay. Ary amin'ny Kolosiana 4:12 manao hoe mba hitoeranareo marina ka toko tsara amin'izay rehetra mety ho sitrapon'Andriamanitra, amen. Ilay tsy manampetra izay nainampisy filaminana sy hatsara-pane teo amin'izay nisy korotana sy aizina dia mahay mampilefitra ny fopoko amin'ny olombelona ka mampifanaraka ny fiainana amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Manorina toetra isan'andro isika ary manorina ho an'ny mandrakizay. Irian'Andriamanitra ny ahatonga ny fiainantsika ho modely arahan'ny olona eto amin'izao tontolo izao, ny amin'izay tokony ataony sy izay mety ho toetrany raha toa izy manka-toa ny filazantsarany Kristy. Andeha apetratsika eo an-tanan'Andriamanitra ny amintsika mba hanaovany amintsika araka izay veriny fa tsara indrindra. Asan'Andriamanitra sy trano rafitr'Andriamanitra ianareo hozy izy. Raha miara-monina aminy isika dia hiakanto sy ho tsara rafitra hatrany eo an-tanan'ilay lehibe ny mpamorona sy ny asantsika ary haharitra mandrakizay. Hoy Kristy amintsika manao hoe akoho amin'izany aoka ho tanteraka nareo toy ny fahatanterahany rainareo izay any an-danitra. Izy no ohatra ho antsika, nalemy fanahy sy mangoraka mandrakariva izy nandritra ny fiainany teto an-tany. Manompofona mandrakariva ny hery miasa mangina avy taminy satria ho aminy no misy ny fahatanterahany fitiavana. Mamioditra sady tsy sarotra ny fandraisany izy ary tsy mananao maromaro tsy raisina tamin'ny ratsy mba azahoany sitraka. Raha manana an'izany fahamarinana izany isika dia ho tahaka azy amin'ny hatsara-panahy sy ny faharetana ary ny fitiavana tsy mihevitra ho an'ny tena. Moa isika tsy hipetraka eo amin'ny fahazavan'ny fanatrehany, ka no fahalem-panahy eo ambany fahasoavany. Andeha isika nome voninahitra ny finoana ambaratsika fa tanantsika ka hanaingo ny fanahintsika amin'ny toetra tsara avy amin'ny Satana ny fiteny sy ny fihetsika feno fahasahiana fa tsy avy amin'ny Kristy akory. Ary moa ve isika nala-baraka ny Kristy amin'ny fifikirana amin'ny kilema sy ny fahalementsika. Nampanantenainantsika ny fahasoavany, hanatsara ny fiainantsika izany raha raisintsika ary hisolo ny fahatsaran'ny toetra sy ny faharetana ihany koa ny kilema. Ary ireo fahasoavana izay nameno fahatsara-tarehy ny fiainan'i Kristy, izany ny irianandrindra mba hameno ny fiainanao. Izany teny izany ny hitondra hery sy hitondra firaren-tsoa ho an'ny fiainantsika tsirairay avy. Amen. Vavaka isika. Saotra anao zaray hoany amin'izany tena izany. Irianay tokoa ny mba hiorina eo anivon'ny fiainanay tokoa, ianao ilay mandrakizainay, ianao ilay tompon'ny hery rehetra, fa mba hahafahanay mitondra izany herinao izany amin'ny manodidina anay rehetra. Anaran'i Jesosy, amen.